Veriko ihany ao anatin'izao afanambaran'izao fa tsy ekena ihany koa ny makasika an'io seny io efa olana be teto amin'ny tany sy ny firenena io mifamingotra ary mifandray amin'ny resaka fokontany io manko io misy talian kabinetrana afoloan'andro mpanjakana anankiray nasorony tao nampidiriny tao amin'ny seny tsy ampy 3 andro koa izy tafiditra tao lasa président anseny tsy ampy herinandro koa izy tafiditra tao na metram-pialana ampikambana rehetra fa izy rery sisany ao amin'izao dia efa miroso ny fanendrena taloha nefa hitatsika fa zany zavatra zany tsy mapety ary manimba firenena satria ny olona fitondrana teo aloha daholo natsovina tao anatin'io seny io zao nalana daholo le olona fitondrana teo aloha dia ametraky ny azy ndray ilay meritreritry ny rotsaka amin'ny fifidianana amin'izao fotoana zao efa fantatsika fa ny teo aloha raha solotena mpanao gazety ohatra dia mpiasana haino manjery tamina antoko-panjakana anankiray ny tao raha efa fantatsika fa ny ampikirakila sy mpikambana rehetra tao anatin'izany seny zany dia nisy fironana tamina antoko-panjakana dia ho averytsika andray ve zany androany za tena miteny ary tena miantso hoe aza alefanareo ireo fifidianana ny seny ary efa miantso an'izany koa ny société civile ankehitriny aoka hijanony aleo any aorinan'ny ataontsika hoe concertation nationale vao mirosona miazakazaka amin'izany zavatra any fa ajanony io fa sao anenenantsika ny zavatra sala amin'io fa tsy azo ekena ary mitanila raha ohatra ka hoterenareo dia ampifamongironareo amin'ity fanendrena sy fokontany ty mba adin'io re ny hevitry ny olona any fotony mba adin'io ny etaetan'ny olona any fotony mba raiso ny hevitry ny maro anisa fa tsy zay tianareo atao no ataonareo to amin'ity tany sy ny firenena ty fa tsy mety alitrakeny izany anase fokontany ngambany hatramin'izay mbola tsy nisy hoe seniniditra tao anatiny ary efa fantatsika fa io fifidianana se fokontany io efa ela be tsy nandeha ary isan'ny tolomana tamin'ity ny andevasana an'io io resaka fifidianana se fokontany io fitsipika ny apetraka ny fanjakana fohy be dia tsy nisy zany fa ministère-ny intérieur ary alefa any amin'ny préfet sy ny chef district rehetra izany ataontsika hoe fitsipika rana ao anatin'ny déroulement ny élection zany na ny fizotro ny fifidianana se fokontany izay fotsiny dia efa vita avy eo manaraka ho azy ny fokontany tsirairay avy zavatra vita amin'ny alalan'ny fivoripokon'olona fotsiny io dia mandrafitra ny fandaminana neny fotsiny dia efa zay dia efa milamina le izy dia lasa itadiavatsika problème be sahala amin'izany tsy mila budget be dia be kory io fa rindran-damina miainga avy any amin'ny district midina makena fokontany izay fotsiny dia efa milamina fifidianana ase fokontany ny makasika an'io seny io zany aloha dia antona mihitsy mety amin'io vitatsika na nantona andro mpanjakana anankiray sahala amin'ny sena ino tsy natonantsika an'io seny io zavatra efa hitatsika fa ao ny doublon ao amina million ilay folo teo ihany namoaka an'izany zavatra zany tamin'ny androny tamin'izy mbola tao dia ankehitriny hiditra ambiletra eo indray fa ajanona tanteraka mihitsy aleo ilay seny dia ny ministère-ny intérieur no miandraikitra amin'ny fikirakirana ny lisy-pifidianana rehetrarehetra vita ny concertation nationale misy tapa-kevitra iraisan'ny rehetrarehetra ary ekeny rehetrarehetra ary efa nakana ny hevitra rehetrarehetra dia iny amin'izay ny joroana anavaozana anatsarana n'ilay seny dia iny ny tokony arahany rehetrarehetra rehefa avy eo fa tsy izao endriny izao no indro ho atao ambiletra dia ho ahodina sady io seny io nefany zavatra mitanila no zavatra mandeha ao ho anareo zay paster mivolagna fa vola madio zegny volanareo tsy azo boka tamin'ny fisolokiana fa vola foen'olo normaly anao olo tsy miasa edy anao tsisy antonasa fika amin'ny fiainagnanao boka ia vola ampianaranao zanakanao andafy boka ia vola avitanao tragno vato vola boka ia navitanao nivanga tomobily alors que anao olo tsisy antonasa io zegny anao mivolagna fa volanao zegny vola madio vola ny fisolokiagna zegny vola ny fisolokiagna olo fisolokiagna avolenta no azotsika ilazagna izy satria zegny ilay fisolokiagna indirect ary io za rehefa tsy mandray andraikitry fanjakana aminazy io ho lasa lavitry ho avy a Madagasikara raha nandalo taroanda aby regny ho avy ireo paster abo handeha hamody vahoaka handeha hamody mpivavaka agnatin'ny eglizy hiroandreo mpivavaka jiaby agnatin'ny eglizy volagnindreo fa anareo niany hiakatra andangitra agny ho avy fotoagnany raha zegny ho avy paster ho anangina olo maty ho avy paster ho agnano andeha andangitra ho avy aby raha zegny izy koa fanjakana tsy andray andraikitry ho gravy raha ataondreo paster abo ho gravy raha ataondreo io olo efa mahantra tsisy
fanjakana mandray andraikitra amin'ireo pastera tsy manjary abo alors que olo misoloky raha hely fo zegny samboriny gadraigny nefa pastera mpisoloky tsy manjary abo zahampoagna karaha io fô